dia ny fandarana meteo indray no mandombarambaranao tokantranonao amin'ity alina ity manolotra ny arahaba toko kilasy toko vavy malefaka ny alizay eto Madagasikara amin'izao fotoana izao vokatrany dia maina ny andro amin'ny ankapobeny ary azo vahana indray ny zavona amin'ny faritra maro ho mafimafy kosa ny fitsokan'ny rivotra ny amin'ny tapany avaratra sy ny morontsiraka tolaniaro iny mila mitandrina ny mpampiasa ranomasina amorontsiraka atsimo manomboka ny Toliary hatrany Tolaniaro fa hisy ny alin-drano vaventy izay vinavinaina ho avy ary anonja na ahery ny ranomasina. Ho amin'ny rapitso maraina ary dia homaina ny andro amin'ny ankapobeny fa isao izany aorian'ny fizavan'ny andian-javona vao maraina na ny zavotany ny amin'ny fatriny avoatany sy menabe iny. Ho amin'ny rapitso tolakandro dia ny distrikany Nosy sy Samborano ihany no andrahoana ny andro fa ny ankoatr'izay dia andrahoana vitsy na ifandimby eo ny rahona sy ny masoandro. 7 degré celsius ny maripana ambany indrindra no vinavinaina ao amin'ny rapitso maraina nefa kosa mety hidina hatrany amin'ny 10 degré izany any tany fotsy sy Faratsihoany. Maripana ho vinavina ho ambony indrindra ao amin'ny rapitso tolakandro dia 2 degré any Maheva-Tanàna sy ny any amin'ny faritany Toliary ny any amin'ny fatriny avoatany kosa dia 20 degré celsius. Ibalika be ny masoandro ho amin'ny rapitso faty Johannesburg, Milan sy La Réunion. Ifandimby kosa andrahoana sy masoandro any Paris, Maurice, andrahoana ao Bangkok, anorana tandrifin-drahoana ny fatriny Nairobi, Seychelles sy Comores. Dia ino no mamarana ny fandarantsika meteo amin'ity alina azo adinoina ny manaraka ny vaovao amin'ny toetry ny andro amin'ny YouTube sy ny page Facebook ny Meteo Madagasikara mametraka ny mandra-piona.